mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho any lehibe sika amin'ity alarobia ity mirary ny soa indrindra ho anao mba hampitiavana mba hampiraretso hatrany. Loha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaksika. Ianay tsara andrezan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra sotra anao izay fa mbola tombontsoa lehibe ny menao anay nio dia ny fandinena ny teninao izay manambara fahamarinana avy aminao ary koa fany misintona lesona amin'ny fanatsaranay ny idianay miaraka aminao dia mangataka aminao tompo hiaraka aminay eto nazavy izany araka ny sitraponao aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao ny fanambarana nataon'i Jesosy. Toy lesona antsika omaly ihany mikasika an'ilay vehivavy Jaona 4:1 mampatsiahy anao ny tantara. Namirapiratra loatra ilay fahazavana manko satria hainy ny mijery azy mivantana ny aiky ny maha-pianana an'i Jesosy raha vehivavy kanefa niezaka niala ny toe-javatra indray. Namezaka fanontaniana tamin'i Jesosy mikasika ny fifananjena ara-pivavahana teo amin'ny Jiosy Samaritana indray izy mikasika ny toerana tokony hivavahana. Dia ho setran'izany dia nambaran'i Jesosy taminy fa tsy mahalala an'izay hivavahan'izy ireo ny Samaritana. Fitambaran'ny fivavahana Jodaisma sy ny fanaojiantelisa mantsy ny fivavahany. Ny Jiosy kosa dia nivavaka tamin'ilay Andriamanitra izay nampahalala ny tenany fa namarihana manan-danja izany ho an'ny Samaritana anankiray. Tsy mifaningotra amin'ny toerana iray tsy akory ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra marina. Tsy nilaina araka izany ny fifanankalozan-kevitra mikasika ny toerana tokony hanaovana fanompoam-pivavahana satria fanahy Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izay mivavaka aminy. Ny eken'ilay vehivavy ny fahamarinana mazava nambaran'i Jesosy ary vononany andre mihoatra noho n'izany izy. Io no any an-dalan-teny eo amin'ny filazantsara 4 izay nambaran'i Jesosy mazava tamin'ny olona anankiray ny maha-Mesia azy talohan'ny nitsarana azy. Nilazan'izany izy tsy teo anolohan'ny voaka marobe na ny olo manan-kaja fa tamina vehivavy Samaritana anankiray izay tsy voatonona anarana akory teo amin'ny fatsakan'i Jakoba. Nahaliana azy ity fanahy aman-drery izay nahatsiaro ho tafasaraka tamin'ny olona sy irery ity. Nambaran'i Jesosy mivantana ny maha-Mesia azy tamin'ny vehivavy iray izay tsy hoe hafa firenena fotsiny fa olona izay tsy nanana ny fitondran-tena tsara indrindra. Rehefa nambara tamin'ireo vehivavy ny fahafantarany ny tsiambaratelo miafina indrindra izy dia nomena an'izay vehivavy ity koa ny antony iray lehibe izay tokony hinoana azy. Tsy mizahatoavan'olona tokoa Andriamanitra fa mampiseho ary mahita ny ao am-pony tsirairay avy. Raha fanirianao tokoa, fanirianao fantatra ny ahitan'i Jesosy, fanirianao fantatra ny antehatra aminy, fanirianao fantatra ihany koa ny andray azy dia matoka fa hiasa aminao ny fanahy masina. Amen. Ianay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampio izay tompo hitoky aminao tokoa tsy salasala ny anantona anao ary ametraka eo am-pelantananao ny mombanay rehetra satria fantatray fa eo aminao rery ihany no ahitany vahaolana. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.